raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana tamin'ity an'ioty misy ny fandalovana rindraona ato atsimon'ny Madagasikara izay anisany mandrafitry ny toetry ny androntsika mandoana izany dia azo vana ny orana tandriviraona amin'ny faritra maro ary mety ho araikotroka zany indraindray ny maripana ihany koa dia misy ny afidinana maripana ary mety toetra zay atao anatin'ny 3 andro avy saika manerana ny nosy toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia misy ny orana malefaka ho an'ny tendrony atsimo Madagasikara ho an'ny faritra Androisy ny tapany atsimo faritra atsimo andrefana zany mandraona ny andro any avoatany ary mety ho araina orana tandriviraona izay ho an'ny faritra atsimo atsinanana vadivavy sy ny any amin'ny distrikany Taolagnaro mety sy ihany koa izay tandriviraona vao maraina izay any amin'ny faritra na manodidina ny Nosy sy any amin'ny distrikany Ambanja Vilbe mety ahitana izay ihany koa ny ambiny moa dia maina ny andro an'ny rapitso tolakandro andrasana hatrany orana tandriviraona ho an'ny faritry Sofia sy ny faritry Diana andrasana ihany koa zay ho an'ny faritra Analamanga sy faritry Bongolava Itasy mety ho araina kotroka ho an'ny faritry Vakinankaratra Moromanimo Atsiatra Ambony ny atitan'ny faritra Atsimo andrefana Iorombe ary koa ny faritra Anosy sy Androya torak'izay koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinana Madagasikara ho an'ny rapitso tolakandro ny ambiny moa dia maina ny andro ho an'ny maripana kosa indray ny voavinavina amin'ny rapitso dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 19 degré celsius ny ambany indrindra raha ho an'ny avoatany ary manodidina ny 17 ka hatramin'ny 15 degré celsius kosa izany ho an'ny morontsiraka ny Madagasikara ny ambony indrindra kosa indray dia saika manodidina ny 15 ka hatramin'ny 17 degré celsius eo raha ho an'ny avoatany hatrany ary 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara ny amin'ny ilany andrefana moa dia mahatratra hatrany amin'ny 7 degré celsius izay maripana ambony indrindra izay ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy mbola misy hatrany orana tandriviraona ary mety ho araikotroka hatrany zany ho an'ny faritra vadivavy fitovinany atsimo atsinanana sy ny faritra Anosy ary koa ny faritra atsinanana torak'izay ihany koa ny tapany atsimo faritra Alaotra Mangoro ary ny ilany atsinanany voatany mitohy ihany koa ny orana tandriviraona ho an'ny faritra Sofia sy Diana ary mety miditra hatrany amin'ny faritra Sava Ambatsoa sy Analanjirofo izay amin'ny andro ny alakamisy izay hatrany ny any amin'ny ilany andrefana moa maina ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany ny ambany indrindra tsy dia misy ny fiovana goavana raha saika manerana Madagasikara fa ny ambony indrindra kosa dia midina ho an'ny avoatany satria dia mety ho tafidina hatramin'ny 14 ka hatramin'ny 15 degré celsius izany ny any amin'ny morontsiraka atsinanana kosa 15 ka hatramin'ny 17 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana dia 17 ka hatramin'ny 18 degré celsius maripana ambony indrindra voavinavina amin'izay andro alakamisy izay ny zoma dia misy hatrany ny orana tandriviraona ho an'ny tapakandro arivo indrindra hitantsika any amin'ny faritry Sofia Diana sy ny faritra Sava Ambatsoa ary ny faritra Analanjirofo sy ny faritra atsinanana mety ahitana an'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanany Nosy ny ambiny kosa dia tombanana hiverina maina ny andro raha ny vinavina hatrany ny maripana andrasana amin'izay na ny mifanaraka amin'izay dia manodidina ny 10 ka hatramin'ny 19 degré celsius ny ambany indrindra ho an'ny avoatany ary 17 ka hatramin'ny 14 degré celsius kosa ny morontsiraka ny toandro kosa indray na ny mafana indrindra dia manodidina ny 14 ka hatramin'ny 19 degré celsius ho an'ny avoatany raha toka mbola mijanona hatrany amin'ny 14 degré celsius kosa ho an'ny tapany atsimo atsinanany Anosy ny ambiny moa tsy dia misy ny fivoanana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay dia izay indray ny mety eo tamin'ity an'io ty ary rapitso indray ny fotoana manaraka veloma tompoko